Ety ampamarana ny fampalalam-baovao tompoko la sy tompoko vavy tsara indray ny mampafantatra antsika ho amin'ny rapitso ny ivoaka ny laharana vaovao ny gazety Soa ny laharana fa 477 no indro roso amintsika ny lohateny misongadina ao anatin'izany. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fankaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny fampizahaina. Laharana fa 777 amin'ny gazety Soa no arahanao amin'ny manomboka rahampitso. Lohahevitra maromaro mahaliana hatrany no entin'ny gazety aminao, ka eo amin'ny resaka fikarakaram-batana sy ny fahasalamana, manjamanja ny azonao atao amin'ny andavanandro, azona olon-tava injana sady tsara. Inona no mba azo atao raha te ho seho lava sy ranjanana? Vakeo ny gazety Soa dia hitanao ny hevitra atorin'ny gazety Soa anao amin'izany. Eo amin'ny resaka fikarakarana ny sakafo indray, ahoana ny fanomanana ny mofo raha ohatra ka tsy manana lafaoro? Vakeo ny gazety Soa dia hitanao ny hevitra torony ao amin'izay. Misy ny lahatsoratra voatokana homan'ny gazety Soa antsika ho an'ny rapitso, misa tsara ho fantarina raha efa te ho bevoka. Eo amin'ny lamaody indray dia miverina ho lamaody sy tendance amin'izao fotoana izao ny lamba velouro. Aza tonoina raha ny maka ny anjara gazetinao Soa dia ny rapitso eny mpivarotra mahazatra anao. Zay ny kitoko lasy tompoko vavy no anakatona antsika indray zany ny pejin'ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity dia isorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mifamefotoana eto indray tsika ao amin'ny rampitso veloma tompoko.